tahaka zany ko milehilahy tokony tia mivady dia tahaka ny tenany ihany izay tia mivadiny dia tia ny tenany fa tsy mba misy olona tsy tia nifiny amelana sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika ary noho izany lehilahy dia andao rano sy ireny ka iray amin'ny vadiny ary dia nofo ray ihany izy hoe zava-miafina lehibe izany amalaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana amen. Avatsika ary Andriamanitra rainay eo be fitiavana indrindra misaotra sy teranao izay miaraka tanatina amin'izao toerana masina izao nomenao andro tsara nomenao fahavelany mpanasy anatrika izao fanafoy izao ary nomenao fiaramanidina koa tokomanao sotranao izay satria amboatra ny ompona eo ianao andray sy tahiry miafatra mamy tsy misy kilema izay noentiny teninao miaranaonao koa ankehitriny izay tompony mahatsiaro hoe mbola ny an-dalana ho totosoa eto tantaninao ireo izay tsy afaka mba tsy hitisanjara ihany koa amin'ny famangina izay ataon'ny fananao masina ho ameronao resitry koa mitenena amin'ilay mpanomponinao tompo fa mihaino izahay minarany Jesosy voan'ny fiangonana tompony fonona isapaniva izany manomana izay faraka izay amen. Iny ary ny mansolo paster ny tonga tentsika izany dia mitantona Solomon dia tsy manana rivo fa nitoro teniteto izy mipatapataritsika avy any amin'ny fiangonana kristiana malagasy any Abidjan izay anisan'ny izany fiangonana izany tenako izany tamin'ny fotoanandro voataizakara izany mandalo ity izy dia manarivontsika amin'izay manaraka amin'izay fifanoraisiny sy ny fifarana rehetra niraisiny mety amin'ny fiainana dia ampita amintsika amin'izany izy angariny izy mba tsy manana loatra fa izy tradivira zany manizay tsy mahidy malagasy.
tsony andany sy mikila dia asike frantsay noenoeny mia mena rehefa eo mpivady dia ozy izy hoe monsieur Jean-Claude ici présent, prenez-vous pour femme, mademoiselle Rose ici présente. Oui, monsieur le maire, donc je vous déclare marié femme. Zay izy tazaka ny tena malagasy fa raha ohatra contraire izy dia manjary hoe est-ce que vous acceptez pour l'épouse, etc., etc. Et c'est pour combien de temps? Apetrany amy efa notanin'izay dia manjary contrat izy tsy zay efa misy zany am'izao fotoana zao hoe alors ajarina am'izay ty fa zay fa mety misy zany zao zay aloha mafana hoe miteny hoe zay zao fa efatra efapotondany vadia zao zay aloha mafana hoe miteny zany io sasany vainona anazonareo zay le contrat zay. Et faharoa partenariat, le deux partenariat dia tovy tamintsika aloha tovy zava-jerentsika zavatra ihany andreo mivady mety misy mahatsara zany rehefa atratra le tanjona dia mety hoe bon atratra le tanjona kan'izay fa ny jerentsika andrany dia hoe fanambadiana alliance. Le alliance dia hoe mijeritsika amin'ny tsika reny eo fa hoe miala fitiavana mihitsy le alliance dia ina azy mahazokony azy ho an'le olona vadiko. C'est un don de soi tsy miandry ohatrany amin'ny partenariat any amin'ny contrat na miaraka fotsiny ohatrany le partenariat fa ina nazoko me ndao zavitsika koa sy ny alliance ombeboly ombeboly io alliance io dia zao nandikana azy amin'ny teo malagasy ny ombeboly hoe fanikam-pihavana misy lafiny anakiroa ombeboly Andriamanitra ny voalohany dia ny faharoa i Abraham any amin'ny Genesis toko 20 zany Genesis toko 20 Abraham Andriamanitra niantso ny Abraham tany ho fahajefosana tany ary nanao fanikam-pihavana taminy tsy ataranaky Abraham ara-panahy fahatsarana fa kosa tsika kosa tsy jusque hoe tarana ny arofo fa ara-panahy satria mino sana Abraham. Dia zay le ataon'ireo teolojiana malaizany any le teolojiana io fa mizavatra azo rasinany am'razay hoe le alliance tamin'Andriamanitra dia alliance dissymétrique zany hoe Andriamanitra manome izy rehetra ilay anankiray fa tsy mitaky valy izy zany ary raha makatizamety aloha tsika dia ohatra mpivady mihitsy ny Andriamanitra sy zanak' Israely lozony zanakao kambotsy zany mpiara sy ohatra io no esatsika kely eto dia hitsapaka voalohany tsika zany tany voalohany zany dia hoe ny fahariana sy ny fanambadiana dia saika oam'izay le baiboly pasteur Juif fa lasa hoe miaty amin'ny teny vahiny dia fadireto nareo le manao baiboly dia tsy vakitsy adreo aloha mitaiza fa repère fotsiny any hoe tany amin'ny fahariana zany jero tsara baiboly io misy texte anankitelo na sao zany hoe ozy ny telo amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra zany tena zavatra lehibe mihitsy zany
sika olombelona miravatra nahariny no manana nyendrika Andriamanitra zany hoe afaka misotro-tenan'Andriamanitra eo amin'azy io. Fa ny tena toko ijerena dia mindriny fafitomboapolo mindriny fitomboapolo hoe Andriamanitra nahary ny olona tahaky ny endriny ary tahaky ny endrika Andriamanitra nanomboany azy laso vavy nanomboany azy. Zay zany tsy maintsy lazay laso vavy nanomboan'Andriamanitra azy. Zay le mpivady zay tsy hoe lahy lelia na vavy lelia na lasy lahy na vavy sy vavy na lahy mety mivavavy rehefa avy eo na vavy mety mivalahy rehefa avy eo na lasy vavy mitsambana eo. Lasy vavy zany tena samy hafa mihitsy samy nan'Andriamanitra raha vao tsy nanankiray tsy ampy zany. Eto zany dia maharentsika fa ny fanambadiana dia Andriamanitra no nahary azy nanorina azy Andriamanitra no nanorina azy fanambadiana zany ka tokony atao an-tsaina tsara zany. Tsy ny lalam-panorenan'ny firenena, tsy any amin'ny antenimeny firenena na amin'ny sena na amin'ny conseil constitutionnel manapa-kevitra andao asina fanambadiana amin'izay. Mbola tsy misy koa zany frantsaireny marano zany, mbola tsy koa zany Madagasikara efa misy ny fanambadiana satria trany am-piandohana ny fanambadiana laso vavy. Zany zavatra voalohany tokony raisitsika eo. Ny zavatra faharoa ao anatin'ny toko fafito amby roapolo itsy indimy faha roapolo hoe izy dia anjaka amin'ny zavaboary taranaka aloha zay anao tonga taranaka izy dia misy fitahiana maro ny Andriamanitra indimy faha roapolo fitahiana maro ny Andriamanitra ny zavaboary satria manana endrika Andriamanitra tsy Andriamanitra izy koa fa voary ihany izy. Izy no nomena Andriamanitra fahefana hitantana ny tontolo na Bibla izy no mitantana azy. Izy afaka mitantana azy. Dia raha mamaky ny Genesis toko faharoa tsika indimy faha valo amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia eo zany tena amena ny tsipriany amin'ilay fanambadiana tsy vakiko le izy fa vakiko inona nataon'Andriamanitra nasainy nangady teo amin'olombelona tontolo ny biby rehetra hitany. Ao amin'ny andiny toko faharoa amby roapolo zay mahameny tsipriany toko faharoa ny toko voalohany zay mahameny votoatiny zany hoe dans le premier chapitre Dieu donne la vérité essentielle sur le mariage. Le mariage fait partie de la création de Dieu. Fa amin'ny toko faharoa ndray zany laza mahameny détail, il donne les détails du mariage. Nanatao nasainy nandalo tao amin'ny rangady daholo ny olona rehetra ny biby rehetra nandalo ny olona zay. Io zany mampatahotra azy fa atao be feo loatra. Nandalo hoe ny elefanta ngeza loatra aona hoe ny elefanta miarahana. Dia nandalo zany ohatran'izay ny biby dia farany izy tsy misy tamin'ny biby zany. Dia nampatorian'Andriamanitra izy dia nampatorian'Andriamanitra teo izy dia teo izy no nangalana ny tolony anankiray nanefenana vehivavy dia efa toetra toromasina izy nahita vehivavy tsara tany. Tsika lehilahy mahafantatra zany hoe mijery vehivavy tsara tany zany tsika lehilahy rehetra io samy taitra loatra ao. Tire tole vanno tolo le nofo vanno nofo zay ataontsika exclamation zay zay mba ty daro vehivavy zay zany mba avy amin'ny lehilahy le fankasitrahana zay ataontsika hoe exclamation. Ary amin'ny teny hébreu zany misy jeu de mots satria lehilahy isy milazana azy ary vehivavy isa. Isy avy amin'ny isa teny frantsay saraka be homme lehilahy dia atao hoe omelette vehivavy tsy mety fa amin'ny teny hébreu izy tena politika tsara mihitsy. Dia jereo tsara ny teny fahavalo ambin'ny folo amin'ny toko faharoa l'exaltation de l'homme devant la beauté intérieure et extérieure de la femme. Dia eo zany Andriamanitra
son père. Précisons bien, la Bible ne dit pas que l'homme abandonnera son père et sa mère. Il quittera son père et sa mère pour être indépendant, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Quand il est une seule chair, nous ferons telle fazendo inflamas, e usando la mantra mi fanno che a tozzare inizio. Lui mi darà la mia di Gesù, che mi fa sambare la tua. Tale fazina, tamara di mantra ni giusto, abbiamo già ni fatto ni giusto, ni fa sambare la tua. Ci sono trazati. En dan zei zij dat dame tegen de vader non zo afstand. Tira sapete. Che sia a iniziare con se non sa se a là intera fatto. Io mi fraiva, ma tieni mi risaka fossero un fucile. Ils sont une chercheur, donc ils s'unissent physiquement, sexuellement, etc. Apparence, fattenere fanno giudice tra cosa, assolutamente non vedo fa, non fa di te non fa che ti sembra, per come ti trovo tu di te ti arranga. Come ti arrangato, hai sarà tu, se mi fai, te fammi, non riesci a fammi, andrei li ranga, andano li risacare sulla città. Sapete che c'è in Francia? Non sa se non hanno nato perché in andava di telefonini di italiano, hai visto che farà che fisso? Io vedo che te la famiglia ti fa. Ci devono tazonina ty zany taiza zaza atao, tsara zany. La crainte tazonina famparana ny ray aman-dreny. Ilay fa betsaka ny zany tsy fotsiny. Dia fa tonga tao aza. Za tsy miteny ny mandeha fa raha vao avavaka dia veloma. Ilay rangaha rehetra no miteny. Premier point, deuxième point, donc par conséquent. Alors, il demande de lutter. Era tutto sulla fitta lettina va in resegna tutti era sui in rea in giacchia senza mancare che fa famiglia fa schierare tutto il nostro famiglia sono ne ha fatto un tappo volume le mangiano non fanno la mattina a tale fragi non si casca se non fanno la mattina dia tena fikasika sina mihitsy ny nary rehetra zavaboary rehetra dia manaraka izany tsy tsy avy amin'ny civilisation ny fanambadiana tsy avy amin'ny manam-panorena ny fanambadiana fa taloha zany rehetra na aiza toerana misy atsika na ny amin'ny toerana hoe tsy olombelo moa manao misy mandroso misy tsy mandroso fa naiza dia misy fanambadiana. Ary tsy arisy olombelona atao no mikitikika zany hoe fanambadiana lasa mivavy zany. Fa raha any no kitihana dia ny fiarahamonina rehetra mihitsy simba tantena. Raha any no fanontaniana hoe tsy ilaina intsony ny fanambadiana. Ary filazaina sady fa nahasimba ny empire romain taona enina amin'ny fitopolo sy valonjato sy efajato 476 dia efa simba ny fanambadiana ny liba fotsiny ny romana reny fanjakana romana reny hatrany Espagne hatrany Inde mbola tsisy mitovy amin'izany amin'izao fotoana zao ny empereur romana zany kaisara zany zany ny heriny mihitsy fa le heriny iny no mitondra azy tany amin'ny fidibarina sy tsy mieritreritry raha vao azy le tonga ny
loha, inge misy toko fahatelo ilay fahalavona dia ny fidiran'ny ota teo amin'ny fiainanjanan'olombelona. Izy mivady, ilay tena faly dia faly. Tao amin'ny tokantranony tao avy amin'ny alalan'ny Eva nidiran'ilay ota. Ny hevitry ny devoly teny izany tokoa ny Andriamanitra, izay ny izy. Izany zadanakosikasia no azo io hoe tsy miteny izany Andriamanitra. Any amin'ny tenin'Andriamanitra no hitondrany azy, aiza mino an'izany nareo. Dia iny fa misy ny fahalavona ilay siva tanteraka ilay tokantrano. Dia izao voamiditra mihitsy ny famontany, manjary ohatran'ny aretina mikoriana anatin'ny sahan'olombelona ny famontana zao satria novanotany Adama sy Eva. Dia korotana be mihitsy. Dia Adama ilay vomiteny io le isa avy amin'ny isa, taolana avy amin'ny taolana, nofo avy amin'ny nofo. Efa nanten'Andriamanitra iny zao natao zao, ilay vady nomeno aminy tonga an'iny. Zay ny vokatr'ilay izy zay. Dia anankiray mampiangany no mampangany, fa izy tsy mahatsiaro hoe tokony handraikitra koa. Dia lui, il passe de l'exclamation à l'accusation. Puisque entre-temps, le péché est entré dans leur vie.